ia anao vidéo fohy kely mahakasika an'le lohahevitra andresahako hoe ny tambajotra tserasera sy ny fitaizàna tanora sy ny akizy indrindraindrindra fiarovana ny akizy ao anatin'ny zavatra mivoaka ao anatin'ity réseaux sociaux isan-karazany ity zay tena manimba tanora tokoa de zay indrindra ny zavatra tiako resahana amin'ity vidéo fohy ity satria version fohy fotsiny zany ty ataoko ity hoe sao de mba tokony asiana fanaraha-maso manoloana nyreny zavatra publienao amin'ny tambazotra sosialy maro isan-karazany reny zany mba ahitana hoe iarovana ny tanora asiana limitiny le izy zany mba ahafahana mitaiza koa satria ny akizy de mahita karazan-javatra maro be da be ao anatiny ao indrindra ho an'ny olona zay manana fahefa-mividy ary ny olona manana fahefa-mividy de mampiseho an'izany amin'ny akizy tsy manana fahefa-mividy zay tsy mahalala akory hoe inona ny tokony ho azo jerena sy tsy azo jerena ao anatin'le réseaux sociaux ka zay mba tsara ihany ny ametrahana an'lizy hoe sao de tokony asiana modération ny réseaux sociaux eo amintsika satria tena manimba tanora izy io ary animba ny taranakitsika ny arinany indrindraindrindra amin'ny resaka soatoavina ny culture ny kolotsaina maro isan-karazany de tena anovy io satria ny zavatra hita ao de ny olona mampidera an'izao karazany zavatra rehetrarehetra zao mety ho tsara mety ho ratsy fa tsy natao hoan'ny ankizy kely fotsiny de zay ny tsara jerena akaingana hoe inona ny atao zany mba imaitrisena n'le zavatra mivoaka ao amin'ny réseaux sociaux satria tsy voafely izy aloha hatreto de misy arany resaka loi amina cybercriminalité zay natao haninjehana andreo miteny fotsiny fa tsy misy miaro ny tanora sy miaro ny ankizy mihitsy ka zay fa de fotsiny rory